Fiaonandoha amin'ny pirenena kiondalana tsy maintsy irosoany Madagasikara. Krizy miatra eto amin'ny firenena, tsy tokony ho alaolana ny Covid-19 sy ny ady any Ukraine. Mpivarotra manamorona ny lalam-baovao tsara soatra, aza omena ny vahiny ny tany malagasy. Sabotsy 7 Jolay taona 2024 fankafaliana sy ampitiavana indray tompolasy sy tompoko vavy no iarabakanao amin'ity ariva ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa manasana mampanajana sy ampitiavana tena koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny narahintsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia antoko politika maro no efa maneho ny heviny ny amin'ny tokony irosoana amin'ny fanaovana ny fikaonan-doham-pirenena mialoha ny fifidianana ho avy eto Madagasikara. Nilaza ny avy amin'ny antoko FLN na ny Front de Libération Nationale fa ahafahana misoroka ny amin'ny mety isy ny korotana aorian'ny fifidianana ny fanaovana izany fikaonan-doham-pirenena izay takin'ny mpanohitra izay. Onja lalaina rana manana Mateo Prince. Manao toy vakana amin'ny fanambarandra mpanao politika ny tokony irosoana amin'ny fikaonan-doham-pirenena mialoha amin'ny fifidianana. Ny firosoana amin'ny ihany manko no ahafahana mahazo antoka amin'ny fangaraharahan'ny fifidianana. Raha tsy haivina, anisan'ny nampitaraina ny ankamaroan'ny olom-pirenena ny tsy fahatombanana nisy nandritra ny fifidianana farany teo. Ohatra amin'izany ny fisian'ny anarana miverimberina ao anaty lisy fifidianana ary koa ny fisiana karapanondrosoka. Tokony ho dinihana mandritra izay fikaonan-doha izay, ony avy amin'ny antoko Front de Libération Nationale na ny FLN ny mahakasika ny zotra-pifidianana. Ny solontenan'ny kandida rehetrarehetra tamin'ny fifidianana farany teo dia ny menimenina avokoa. Eny fa na ny solontenan'ny kandida ny olona mitondra amin'izao aza. Ny menimenina avokoa tamin'ny tsy fihetezana. Dia tsisy afaka amin'ny teny kosa androany angamba hoe tena nandeha araka ny tokony ho izy ary tanatin'ny fahamarinana marina ny fisotrony ny fifidianana iny. Dia ny resahana ankehitriny dia hoe andao iona ifampiresaka, ifandinika mba hametraka rafitra ahafahana mitantana ara-dalàna ny fifidianana ka izay fifidianana andeha rehetrarehetra eo dia fifidianana ho ara-pomba demokratika. Izay zany ny anay no resahanay hoe andao ifampidinihana le izy. Izay no mahasarotiny anay hoe izay kosany tsy afaka hilalao amina zavatra efa hita fa mety hiteraka korotana na krizy elektorala aorian'ny fifidianana. Tokony samy handray anjara amin'izay fikaonan-doha izay ny olom-pirenena tsirairay hoetra ny avy amin'ity antoko ity. Tsy hampametraka olana amin'ny fanatanterahana izany ny tsy fandraisana anjara ny mpitondra raha nambaran'izy ireo hatrany. Ka na mandray anjara ny fitondrana ankehitriny na tsy mandray anjara ny fitondrana ankehitriny rehefa ny be sy ny maro izay ny demokrasia dia efa tokony ho ekeny rehetrarehetra. Ny fanjakana manao karazana concertation nationale. Ireny concertation nationale ataon'ny fanjakan'ireny ohatra ny fananantany dia manao izy. Ohatra ny resaka momba ny vary dia manao izy satria tsapany ankehitriny efa taona arinan'ny itondrany fa tsy mandela izy dia mitady hevitra izy inona ny fomba andehanany azy dia izay no anaovany an'ilay concertation nationale. Mahagaga ihany raha malagasy noho izao vao hianatra ambony vary nefa izy ary efa 27 taona no nanambary. Kiondalina iray tsy maintsy irosoana mialohan'ny fifidianana amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Antoko politika sy olom-pirenena maro nefa samy nilaza sy resy lahatra ny amin'ny tokony irosoana amin'izany. Anisan'ny nanao antso avy mahakasika izay fikaonan-doha izay ny filomatrika Ravalomanana, antoka iray ampangarahara ny fifidianana ho avy ny firosoana amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Fanitondra ny marary azy taminay androany ny solotena ny zanaky ny fatry Toliara. Isaky ny tapabolana dia misy olona maty hatrany ao Toliara ao noho ny tsy fandriam-pahalemana. Manampitrotraka ny fampanaterana pokaty ataon'ny mpitondra ary dia manjaka ihany koa ny alatra zazavarira any antoerana any amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary sy nindra-tsariny Tahirinena. Olona iray no maty farafahakeliny ao Toliara isaky ny tapabolana noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny zanaky fatry Toliara. Araka ny fanazavahan'ity zanaky ny fatra ity hatrany dia tsy mbola nisy toy izao tany antoerana tao anatin'ny 10 taona lasa.
ny tsy fandriam-pahalemana ao Toliara ao zany efa mihoatra ny tsy fandriam-pahalemana eran'ny Madagasikara. Ahitana tampadohaolo ataontsika farafahakeliny isaky tapabolana ao Toliara ao amin'ny toerana samihafa. Ohatsy ny farany teo tao commune Andranon'Aly tapahany loha mazava be zao sady misy vehivavy tao fokotanin'ny Befoly, misy lehilahy tao an-tranony anala amin'ity vala. Samy manaty commune anankiray. Mitovy amin'izay koa aloha fangalarana zazavarira tao amin'ny commune miary tamin'ny hery rano lasa. Tena sy tombony antanan'ireny le zaza hovoroiny hatao iny. Ohatran'izay koa ny anan-kiloaka amin'ny resaka fangalarana omby sy fanafiana mpivarotra. Ireo rehetra reo samy ao anatin'ny district'ny Toliara 2. Ny fanafiana trano efa tsy tenenina. Ilazanay hoe tafahoatra ny tsy fandriam-pahalemana misy era Madagasikara ny any Toliara. Mamelo mafy ihany koa ny tsiro sy ny rano any Toliara raha ny fanazavana. Tsy vao izao anefa no nisy izany tsy fisin-drano izany fa saingy kosa hafa ny fiainana tamin'ny fitondrana Marika Ravalomanana raha ampitahina amin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao. Eo koa le resaka hoe tsy fisian'ny rano amin'ny commune maromaro anampitany Toliara. Ahoana mo hitanao bidon 20 litres holin'le olo 50 000 francs na 30 000 francs manahaka an'izay. Tsy misy orana, tsy misy vokatra hividianana zay. Fa tamin'ny andron'ny Ravalomanana marina fa tsy nisy ny rano fa nisy la hoe travail contre vivre. Azo an'le vola vidianana rano. Misy atao hoe PSDR mba misy fidiram-bolan'le olo vidianana iny. Misy koa atao hoe resaka Sekaline sy ONN. Fa amin'izao tena mirehitsy le hoe tsy fisian-drano olo. Ny cré fa tsy tenenina. Mihina mahatonga cré tsisy mivokatra. Fanjakana tsy zara fotsiny hoe hanafatsy vary tsy sinina tonga any. Raha izay fanazavany zanaky faritra Toliara izay dia hita fa tena mbola miandrandra mafy any filoha Marika Ravalomanana iverina eo amin'ny fitondrana indray ny mponina any an-toerana. Porofo mazava hitapoko hitam-pirenena amin'izany ihany koa ny famaroany ny vahoaka an-tsena ny filoha Marika Ravalomanana tany Toliara ny 10 Desambra lasa teo. Izay manam-porofo fa lasa an'ity farany ny fon'ny vahoaka ny Toliara no ireo soa vitany tany an-toerana fony izy teo amin'ny fitondrana. Fa ankoatr'izay dia nitondra ny zava-misy ao Toliara sy ny tontolon'ny famatsiana solika any an-toerana ihany koa ity zanaky Toliara ity. Nambarany fa lasa mividy solika eny am-Panjinjara sisa ny jirama any an-toerana araka izao fanazavana manaraka izao. Amintsika amin'ny teninany zao ny zavatra mahagaga dia hoe jirama andray no mivily solika eny amin'ny station Panjinjara solika ho an'ny vahoaka. Ino ny dikany vidy ny caisse de l'État tsy misy vola matsiana jirama ka zay vola avy amin'ny mpanjifa androany fiheveranay azy hamaray no vidianany solika eny amin'ny station Panjinjara solika. Ny Panjinjara solika koa nefa fetsy tsy tokevany koa ny solika ho aminy tsy avoakany. Misy station tsy mamoaka an'izay efa mieritreritry hoe hiakatsy ny vily solika ato ato dia izy ividy solika ny vily tamin'ny mora iny stokeny fa vily sarotra rehefa avy. Izay rehetra zay ankoatra ny fahasarama samihafa dia hoe problème vaovao zay ary manama fitoraka ny fahasaran'le olo fa latsaka katrena ny fiainana. Fampandinika raharam-pirenena iray androany no nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Nambarany fa tsy tafavoaka intsony raha izao fanjakana Andry Rajoelina izao. Tsy nividy solika hiakatra irery ihany koa no olana eto Madagasikara hoy izy fa ny politika ny fanjakana hatramin'izay mihitsy no efa tsy naomby hatrany amboalohany. Zavandre maefa Andry Rakotomalala. 12 volana eo sisa tsara be indrindra no anana ny fitondrana Rajoelina hitondrana ity firenena ity. Firenena izay latsaka lalina anaty krizy ara-tsosialy sy ara-toe-karena goavana. Mikorosofahana hatrany ny fiainam-bahoaka ary mitombo anamanalina ireo mpatory andalana eto Madagasikara. Manam-porofo izany ireny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ireny izay mampiseho ny fihemora ny laharany Madagasikara trany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny mikasika ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena dia tena milaza mihitsy hoe ny emitrahiny telo avy eny noho ny firenena tia amin'ny
Afrika tsika na Afrika subsaharienne tsy afaka milaza tsony mihitsy zany zao a gouvernement hoe nohon'ny Covid, nohon'ny Ukraine, nohon'ny cyclone, nohon'ny haitany no mampihemotra be antsika io fa tsy fahaiza-mitantana satria ny firenena mitovitovy amintsika sy ny hemotra intelo ohatrantsika fa raha mbola mpitondra ankehitriny milaza hoe mora be io a manana vahaolana tapitapika eo zay a dia miangavy mihitsy aloha amin'ny mahavahoaka malagasy tsy ino ary miangavy amin'ny vahoaka malagasy ihany koa ny olom-pirenena mba andinika mandritra ny 5 volana satria 5 volana sisa dia afaka miova mpitondrotsika. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fiakarany vitsolika ihany koa ity mpandinika raharaham-pirenena ity androany. Nambarany fa ny politika entin'ny mpitondra fanjakana mihitsy no tsy mahomby satria tsy ny resaka vitsolika ihany no olana eto Madagasikara fa ny politika hitondrana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny vahaolana tsy hoe miady hevitra mikasika ny solika fotsiny fa politika mihitsy zany no ilaina eto zany hoe nisy vidin'ny solika eo ihany fa ny sandam-bola malagasy mihitsy no mila politika mazava. Ohatra hoe mila resahana anaovana politika mihitsy hoe tsy mividy entana lafo velona sy aitraitra avy any ivelantsony, mamokatra eto Madagasikara, manjifa entana eto Madagasikara. Dia eo ihany koa tsy vitan'izany fa tena politika iray manontolo ihany koa hoe ampiasaina amin'izay ny pétrole any Atsimiroro. Marina fa hoe manahy io zany madahoelona hoe mety tsy voalohan'ny jirama ny volany raha ohatra hoe any amin'ny jirama izy no mivarotra dia mila tadiavana hevitra zany zavatra zany. Eo koa ny famokarana angovo tsy hoe any amin'izay misy jirama ihany no mila anovana angovo fa any amin'ny tany tsy misy ihany koa satria fantatsika fa 5 isan-jato malagasy ihany no manana angovo entin'ny jirama. Zany hoe politika ankapobeny no ilaina fa tsy io tiptop ataon'ny gouvernement io fotsiny zany hoe miady ohatrany hoe mamono afo etseroa fa tsy afaka tsony zany le gouvernement ankehitriny manana politika ankapobeny hitondrana firenena mandritra ny 5. Famezaka ny manampy ny vahoaka amin'ny endriny maro samihafa ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko Tima na ny antoko tiky Madagasikara izany. Ohatra amin'izany zao ity famoran-jaza Vaovao nataon'ny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry ity izay natao tetsy Ambohimanarina tamin'ity androany ity fanadihadiana eo amin'ny saritry Indratsariny Tahirinena. Solombavam-bahoaka Tima no nikarakara famorana Vaovao tetsy Ambohimanarina. Saingy tsy nanavahana na iza na loko politika na fari-piainana fa samy afaka mitondra ny zanany natao didipotra avokoa. Vorolanina vao maraimbe ny mponina tao Ambohimanarina ary ankafaliana no nandraisan'izy ireo izao fihetsiky ny solombavam-bahoaka Tima Toditsoa Andriamampandry izao. Samy nahazo kilalao sy malabary avokoa moa ireo natao asoavana androany. Fantatsika ny fahasaranan'ny olona amin'izao fotoana izao. Fefao 80,000 ariary na 100,000 ariary mandidy zaza anankiray. Tsy zakan'ny olona zany. Na ny sakafoan'ny olona zao efa tena manahirana na ny tsy fahasalamana raha dia anaty fitsaboana ny olona karamarary dia tsy vitan'ny olona tsony ny mividy fanafody maro isan-karazany. Noho izany fahasalan'ny olona zany zany salam isa-taona dia nanatanteraka izao didipotra Vaovao zao zany ny tenanay mamaim-poana ho an'ny olona rehetrarehetra ary tsy vitany zany ihany fa nanolotra koa kilalao ary malabary ho an'ny zaza rehetra zany eto Ambohimanarina. Fantatra ihany koa araka ny fanazavany solombavam-bahoaka Tima Toditsoa Andriamampandry fa misy olon-dehibe misa anankivalo no nisoratra anarana ho atao didipotra ihany koa tamin'ity hetsika famorana mamaim-poana no karakarany ity. Matsikaiky androany sy mampime zany dia misy olon-dehibe koa misoratra anarana natao hoe ho atao ho didipotra. Dia ny tena namory zareo hoe ho atao didipotra spécial zany reny olon-dehibe ety Ambohimanarina reny dia ho ataoko mamaim-poana. Ho ataoko mamaim-poana ary mena ny zavatra omena azy dia mena cadeau spécial koa zany reny olon-dehibe atao ho didipotra reny. Eo amin'ny anankivalo eo zany ny efa lehibe misy 20 taona misy efa 5-3 taona dia ho atao manokana zany izy fa zay mahafanina Ambohimanarina manano maizy azy dia ho atao kosa zay rehefa vita izao didipotra ho an'ny zaza izao. Efa fanao ny député Tima Toditsoa Andriamampandry moa ny asa sosialy tahaka izao ary namafisiny fa tsy janona izany.
fa tsy manaiky ny anesorana azy ireo etsy amin'ny lalana izay manamorona ny lalam-baovao tsara sotra ireo mpivarotra eny an-toerana. Misy ambadika hafahafa hoy ireo mpivarotra ifikasany fanjakana anala azy ireo eo amin'ny toerana io. Ny karana sy ny vahiny matsy no efa mamaritra ny tany eny manodidina amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana sy ny angom-baovao nataony Anjavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Efa tany aloha tany no efa nahazo fandrahonana sy fampilazana ny amin'ny tokony ialan'izy ireo ety amin'ity toerana ity ireto mpivarotra manamorona ny lalam-baovao tsara sotra ireto. Tamin'ity herinandro ity kosa no nahazo fampilazana ny sasany tamin'ireo mpivarotra fa ny alatsinainy ho avy izao no handrava sy hanala azy ireo ny tompony andraiky mpanjakana. Anisan'ny voakasika voalohany amin'izany ny tsenan'ity mpanakanto iray ity izay matetika maneho hevitra mikasika ny fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena. Izay heveriny fa misy ambadika politika ao anatin'izao raharaha izao. Dia ny zavatra mampimesy notrony hoe mampalahelo zany amin'ity amorony ity tonga teto moro zareo tamin'ny tsaiko tamin'ny fakomaly nitonona zany hoe za moa tsy teto fa resaka tamin'ny telefona zany nitonona hoe directeur ny aménagement du territoire hoe mila miala ianao fa tsy mety le zavatra ataonao dia hoe fa maninona no zarery fa nahoana no rehefa misy fitovian-kevitra ara-politika dia ohatra hoe mety misy tsy fahazakana kely mifaneho-kevitra tanindrazana ange io ambonany tsy maintsy mba misy mifaneho-kevitra hitadiavana ny zavatra tsaratsara kokoa fa tsy hoe rehefa tsy mitovy heritreritra aminareo rakikia dia hoe asoreo izy ny zavatra tena hitako manko dia ohatrany hoe atao fanampiny fotsiny reto namako akilakilako reto zany zay mivarotra piesina bisikileta ery fa io zavatra io fa zany efa nitsindrina tamin'izy io foana teto fa saingy tsy niala satria tsapako hoe tsy zavatra kriminel na zavatra ohatrany ahoana ny ataoko fa ohatrany hoe miaina ty amin'ny fiainana via ty Madagasikara ianao tsy misy ny zavatra hoe afahana mampidi-bola amin'ny aktivité andavanandro dia mba manao zavatra ohatran'izao. Saika ny fitopolo isanjato ny tany manodidina ity lalam-baovao ny tsara sotra ity no efa lasa ny karana avokoa ho ihany ny fanazavany. Misy araka izany ny tsindry ataon'ireo vahiny ireo amin'ny mpitona fanjakana ka zary lasa tompony mangatakatany ary tsy masina an-taniny intsony ny malagasy. Ny tiako tenenina manko nametraka taminay zareo hoe ny entana rehetrarehetra nareo zay tratranay amin'ny latsinainy dia fa atao fourrière daholo alaina daholo zany na piesy na inana na ireto bouteille na ireto na zay zava-pisotro mety ho tratrandry zareo mampalahelo nge zany tena zavatra mampalahelo zany satria raha ny tokony ho izy raha mizahako hoe mieritreritra tokony contraire an'izao ny zavatra tokony ataon'ny ministera ny tanàna ve lasa ny karana dia ny karana indray ny arovanareo lasa ohatrany hoe sao dia mampangotraka zavatra za mengavy sao dia mampangotraka zavatra aza provoquer nareo ny problème. Milaza ny anao etsika ho fanoherana ity zava-misy ity moa ireo mpivarotra rehetra eny an-toerana amin'ny alatsinainy ho avy izao ary tsy hanaiky hatramin'ny farany fanisorana azy ireo. Fa mbola manjavozavo tanteraka kosa mahakasika ny mety ho fampiakarana ny sarandalana eto Antananarivo renivohitra manoloana ny mety ho fiakarana ny vitsolika eto Madagasikara. Nanamafy moa ireo mpisehatra amin'ny fitanterana fa efa tara ka tokony irosoana izay fampiakarana ny sarandalana izay. Onjalalaina Ranaivomanana Mateo Prince. Miaina anaty fatiantoka tanteraka ny mpitatitra amin'izao fotoan'izao ho ny filohana kooperativa iray mivondrona ao anatin'ny CTU na ny fivondrona mpitatitra eto Antananarivo renivohitra. Manoloana izay fatiantoka iaina mpitatitra izay dia efa tokony irosoana ny fampiakarana ny sarandalana raha ny nambarany hatrany. Saika efa miakatra avokoa mantsy ny akamaroan'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro indrindra fa amin'ny fitaovana fikojakojana fiara ka maha-olom-pirenena mpisehatra amin'ny fitaterana no hitakin'izy ireo izay fampiakarana ny sarandalana izay. Amin'izao sarandalana dimanjato zao aloha zany zay dia varotra fatiantoka ohatran'ny jirama koa ny mpitatitra amin'izao fotoana satria zavatra efa nanomanana vola zany efa hoe isy volana totona tamin'ny resaka fitaterana io tsy afaka miala ianao satria mety an-tanareo matiantoka ve nareo dia mbola manao ihany dia zavatra efa natao le izy dia tsy tonga amin'ile fiteny hoe tsy afaka indray mandeha hoe mantavary dia andeha fisotro be fa tsy maintsy manao ihany ny tena satria efa nanotona vola tamin'io fa matiantoka izay amin'izao fotoana ary tokony efa hiakatra ny zavatra rehetra nge miakatra daholo na ataontsika vary ary ny zavatra mba entanitsika mpanjify miakatra daholo ny zavatra rehetra fa tsy hoe rehefa fitaterana niakatra tabataba. Nanamafy ihany koa ny avy amin'ny CTU fa efa tsy araka ny tokony ho izy intsony io sarandalana 500 ariary miatra amin'izao fotoan'izao io. Efa taraiky aza amin'ny firosoana fampiakarana ny sarandalana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Sahirana zany zay tena sahirana zay
satria na io sarandalana zay ampiarinay amin'izao fotoana izao io arange tsy araky ny tokony ho izy fa hoe io aloha saka amin'ny vahoaka ary tsy mahagaga manakena hoe ratsy ny fiaranay vokatr'ilay tsy fisiny ilay fidiram-bola ara-dalàna dia miratsy ilay fitaovana fa raha miditra ara-dalàna ny fidiram-bolanay tsisy amin'ny zavatra ratsy ny mpanjifa mihitsy. Efa taraiky ara ny fiakaran'ny sarandalana satria efa tena mafy be mahazo mpitatitra amin'izao fiakaran'ny vidin'ny zavatra rehetrarehetra. Mpitatitra koa ny miaina amin'ny fiainantsika andavanandro eto Madagasikara manana zanaka mianatra izay. Tsy mahaleo ny sarany intsony ny vidiny amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatry ny fitaterana raha ny fitarainana nataon'ireo mpisehatra. Hatreto ihany koa dia mbola miandry ny vahaolana avy amin'ny fanjakana ny mpitatra mba ahafahana mahita amin'ny marimaritra iraisana ho fitsonjovana ny vahoaka sy tsy hahafaty antoka azy ireo. Afaka miampitondra entana iray no maikila firehitra tetsy amin'ny lalam-pirenena fahefatra 3 kilometatra tsiditra ny tanànanana Andriba tamin'ity androany ity. Araka ny fitantaran'ny mpamily dia nisofa ny isatra ka nisy fofona zavatra maibe en'izy ireo. Nivoaka ireto farany nojerena ny fiara kinanjo ny kodiarana no efa nipoaka ary nanomboka niakatra sy ny azakazaka ny firetany afo ka nanano sarotra ny famonoana azy. Nandrivotra be ihany koa moa teny amin'ny toerana nitrangan'ny loza ka vao mainka nahazo vahana ny firetana. Mahatra amin'ny tanety teo amin'ny manodidina raha ny fanazavana hatrany. Tampoka ny loza ka tsy afaka nanao na inona ny mpamily sy ireo mpanampy azy. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy na ny naratra na dia navesatra aza ny amafy ny loza. Vaovao avy any Mahajanga dia manjaka ny tsy fandriampahalemana any amin'ny distrikany Namaki Mahajanga amin'izao fotoana izao ao amin'ny faritry Boeny. Nitarika tamin'ny fahamonjana ain'olona tany an-toerana mihitsy azy izany trangana tsy fandriampahalemana izany tamin'ity herinandro ity. Samamonjy MBS Mahajanga. Nindaosan'ny fahafatesana iomanana io tokony tamin'ny valory lay lehilahy voatifitra ny dahalo tao Morafenina Namaki. Raha ivony dia nisy ny fanafiana amin'ny tampedina nataon'ireo dahalo ireo tao an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo. Noho ny antson'olona maro samihafa dia maro namonjy azy ireo rehefa tonga teo amin'ny katsepy. Anatitra i Jolay ireto izay naratra mafy atỳ amin'ny hopitalim-benandroa eto Mahajanga. Rehefa samy nahazo ny fitsaboana azy izy roa dia ny iray avitra soamantsara saingy mbola manaraka fizaham-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Fa ny iray kosa dia nodomandry imarana io noho ny didy be izay nahazo azy satria sady voatifitra izy no voatsandoka antsy teo amin'ny kibony. Zay no nitarika nafaty azy. Tsy milamina ny tanàna, tsy milamina ny faritry Boeny amin'izao fotoana izao, indrindra ny manodidina. Distrikany Namaki Mitsindro dia ao anatin'ny distrikany faritra Boeny. Tsy irery no tsy mahandry fahalemana fa na ny distrikany Ambato-Boeny koa azy dia tratran'izany fanafiana asandahalo maro samihafa izany. Manao antsoavo ho an'ny tompony ndraiky mpanjakana mba hijery akaiky ny zava-misy eto amin'ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao. Ny fiambesana trano karana ve no asan'ny mpitandron'ny filaminana sa fiambesana ny kiosky vola? Zao toe-javatra tahaka izao no tokony andraisa fanapakevitra matotra ho an'ny fanjakana. Matomato boro ozy Mahajanga izay ny olona fa tsy misy mihitsy ny tena fandraisana andraikitra matotra ho an'ny mpitandron'ny filaminana, indrindra fa ho an'ny ireo fanjakana izay hitany toerana eny fa na dia avy any andrenivohitra Madagasikara mihitsy azy. Vaovao ny fanatanjahantena dia miroso hatrany amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny lentany baskety ny federasiona malagasy eo amin'ny taranja ity. Mialohan'ny atrehan'ny Madagasikara ny afrobasket ny 4 aogositra ka hatramin'ny 14 aogositra 2024 avy izao dia miatrika fiofanana iraisam-pirenena ireo mpanazatra malagasy misy 15 avy amin'ireo club maro samihafa. Etsy amin'ny ANS Ampeflo no anatanterahana izany izay aritra enandro. Afantatra kosa fa teknisianina senegalais no mitarika ny fiofanana. Ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny taranja basketball na ny FIBA kosa no mikarakara izany. Fizarana asa iraisam-pirenena dingana voalohany no atrehan'ireo mpanazatra ireo ankehitriny. Ity fiofanana ity moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny programana asan'ny federasiona malagasy ho an'ny taranja basketball na fantatra aminy hoe FMBB.
Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no antsika manakatona ny fiarahana amin'ity ariva ity. Ny tokony ary nanafika ny trano fonena ny filoham-pirenena Sri Lanka ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny governemanta any toerana Androany Sabotsy antony ny fisian'ny krizy ara-toe-karena lehibe izay naharitra amam-bolana maro ao anatin'ity firenena ity. Ny ala ary nitsoaka ny toeram-ponenany kosa talohana tongavan'ireo mpitokona moa ny filoham-pirenena any antoerana. Mitatrantsika ny antsipriany momba izay miala iraronombana Manora Andriamalala. Nandositra ny toeram-ponenany tao Colombo minitra vitsy tsy nahatongavan'ireo mpanao fihetsiketsehana anjatony manohitra ny governemanta ny filoha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Androany Sabotsy 9 Jolay. Ireo mpanao fihetsiketsehana izay mitaky ny fialan'ity filoham-pirenena ity no ny tsy fahaiza mitantana niteraka krizy ara-toe-karena lehibe any an-toerana efa mambolana maro izay. Tsy nisalasala ireo mpitokona ny anky ny vavahadin'ny lapan'ny filoham-pirenena lapa izay mariky ny fahefana ao a Sri Lanka. Ny sesesy ny pobasy sy ny tividanitra ary ny fandefasana boma mandatsar-dranomaso nataon'ireo miaramila nentina nanaparitahana ireo mpitolona mandra-pivoahana ity filoham-pirenena Sri Lanka ity. Olona 20 no fantatra fa naratra vokatra izany. Nentina any amin'ny toerana azo antoka ny filoha, mbola filoha izy antony arovan'ny vondrona miaramila azy ho ny loharanom-baovao. Nilaza ireo manam-pahefana ao amin'ny governemanta fa tsy fantatr'izy ireo izay tena fikasan'ity filoham-pirenena ity taorian'ny nandosirany. Miandro toromarika izahay, mbola tsy fantatray ny misy azy. Ny andro fantatray dia miaraka amin'ny tafika an-dranomasina izy. Hoiatrany ny tompona andraikitra ambony iray ao amin'ity firenena ity. Raha tsy ahivina, efa nisy fihetsiketsehana nataon'ireo mpitokona teo aloha ary olona nalo no nandray anjara tamin'ny fitakiana ny fialan'ny Gotabaya Rajapaksa tamin'izany. Ity fariny izay nambaran'ireo mpanao fihetsiketsehana fa tompon'antoka tamin'ny krizy ara-toe-karena mbola tsy fahita mihitsy tao Sri Lanka izay niteraka fisondrotan'ny vidim-piainana, tsy fahampitsolika, tsy fahampian'ny herinaratra ary tsy fahampitsakafo. Tombana ny firenena mikambana manodidina ny 8 isanjato amin'ireo mponina any an-toerana no tsy misakafo ara-dalàna intsony hiatrehana ny tsy fahampiana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nampiantso fivoriana maika sy nanao filan-kevitry ny governemanta avy hatrany moa ny praiminisitra any an-toerana taorian'ity tranga ity mba hiresaka momba ny famahana aingana ny krizy. Tao anatin'ny fanambarana nataony no nanasan'ireo lehibe ny antoko politika natevin-daharana ity fivoriana ity ary ny angavy ny amory ny anteny miera ihany koa ny tenany. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fotoanan'ny fampalalana vaovao tamin'ity androan'ity soraka nahoana naraka izany atra farany aza tonoana ny fandarana Global News sy ny fandarana ahoana marina avy hatrany no arainao aorizao fotoanan'ny fampalalana vaovao izao aorin'izay kosa ny horonan-tsara iray amin'seho mitondra ny lohateny hoe vengeance au point ary rampitsoalady ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe 4 moitié kosa no arainao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Marasanao tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS ny sampana famparalalamba vaovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.